SS Sampanatananarivo iroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny roa amin'ny fitopolora. Mpanarano Université Akatso nilanja sora-bavety ihany koa ireo mpiasa misotro ronono. Tsy famelana malalaka ny hevitra eto amin'ny firenena, matahotra mafy ny toerany ny fitondrana ho ny antoko politika otrikafa. Manafitra ny araba indray tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenako hanaraka izany hatramin'ny farany. Nanatanteraka fivorimbe teny Akatso androany ny SS Sampanatananarivo. Niompana indrindra mikasika ny fizakan tena ny Université ny Fivorina. Tapaka taorian'izay fa iroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny roa amin'ny fitopolora ny SS Sampanatananarivo. Jessica Miray sy Andry Rakoto Malala. Tsy mbola andravina hatramin'ny androany ny olona mpampianatra pikaroka mpampianatra sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Mikasika indrindra ny fizakantena ny université izay nitsipahany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Efa mambolana izy ireo nanatanteraka université sy toeram-piofanana miankina amin'ny fanjakana maty. Hatramin'izao anefa tsy mbola nivany olana. Niroso tamin'ny fivorimbe ny SS Sampanatananarivo androany. Tapaka fa iroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny roa amin'ny fitopolora manomboka rahampitso. Ianto ny fampianarana, mitsahatra ny fanadinana, mijanona ny asatoana sy ny famoahana voka-pikarohana amin'ny école doctorale sy ny toeram-pampianarana rehetra. Mahatsiaro ny mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra fa tsy ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana ny fampianarana ambony. Hiroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny roa amin'ny fitopolora manomboka rahampitso alakamisy ary dia mitsahatra manomboka atreo zany ny fampianarana mandritra n'izay roa amin'ny fitopolora izay. Mitsahatra ihany koa ny fikarohana. Ny dikan'izany dia tsy misy ny fampianarana, miato ny fanadinana ary tsy tokony ho tanterahana ny fanohanana sehokaroka na soutenance de mémoire, soutenance de thèse eto amin'ny Université Antananarivo. Koa ny mpampianatra raikitra rehetra, ny mpampianatra antselika rehetra dia samy mampitsahatra ny fampianarana daholo. Aorian'izany dia hisy ny filazana amin'ireo délégué ny mpianatra, ny filohan'ny mpianatra, eo ihany koa ny filoha pédagogique an'ireo mpianatra mandranto fianarana ety amin'ny Université Antananarivo amin'ny latsinainy amin'ny valo sasany ao amin'ny Quin ilazalazana ny antonantony mahatonga ny CSS hiroso na niroso tamin'ny fitokonana fanairana. Tsy mbola nisy ny fisionana teo amin'ny mpikambany fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy ny CSS hatramin'izao. Antony niroson'izy ireo amin'izao fitokonana fanairana izao na dia efa nisy azy ny fanatanterana université maty. Minitsy mihaino ny fanjakana. Tena tohina tokoa ny foa ary malahelo, raha malahelo ny CSS mahita ny fijaliana sy ny fahorian'ny mpianatra satria ny mpianatra no mizaka ny tserany aina. Vokatry ny fiezahan'ny sasany androm-panjakana raya na ambonin'izay miezaka na mihevitra di amono ny université miankina amin'ny fanjakana. Izany ny antony nahatonga n'ilay université et centre nationaux de recherche mort. Antsoavo no ataon'ny CSS ny amin'ny tokony amoahana ny lalana amin'ny fizakantena ny université satria sarotra ho izy ireo ny anenjika ny fotoana very hatramin'izay. Eo amin'izay vaovao izay hatrany direkta ny fitokonana sy ny fandorana kodiarana nataon'ireo mpianatra eo anivon'ny Université Nantsiranana ny andro tamin'ity androany ity. Horakoraka tsy ny fandrenesana tany an-toerana io maraina io. Araka ny loharam-baovao dia noho ny fahatapahany fampianarana ela loatra
vokatry ny fitokonana ataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS no anton'izany grevy izany. Hatreto tokoa mantsy mbola tsy misy ny vahaolana avy amin'ny fanjakana manoloana io hafitakiany ny CSS io mahatonga ny université maty efa ho herinandro maromaro izao. Fa akoatra izay dia efa nisy mihitsy ihany koa ny ainana fohy ho an'ireo mpandrarany université n'Ankatso manoloana ny tsy fisitrahan'izy ireo ny latsakemboka. Eo ihany koa ny installation 240 izay tsy mbola misy resaka mandrakandroany ka hanaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tompony ndraiky mpanjakana Avitra Rasolondrabe sy Mathieu Prince. Akoatran'ireo mpandrarany université izay mbola perinasa nanao fitakinany amin'ny resaka tsy fisitrahan'izy ireo ny karamany dia nanao fihetsiketsehana nitondra sora-baventy ihany koa ireo mpandrarany université efa tokony andeha hisotro ronono androany teo amin'ny esplanade Ankatso mitaky ny anekenan'ny commission verbale izay mbola tsy misy tohana hatramin'izao. Resaka commission verbale any imprimature zany dia mbola tsy validé foana ilay izy hatramin'izao. Ankina amin'ny famohanana io zany no andehanan'ny dossier retraitinay satria raha tsy voaloha mihitsy cotisation io tsy mandeha mihitsy ny pension anay. Dia ny installation moa zany 2020 fa nazo installation fa ilay installation endrasanay fa any imprimature ny demande d'engagement hoe amoana ny volana installation io zany ho an'ilay mpandrarà retraité dia mahazo ny 12 mois de salaire io. Dia nefa ny foheritaona zao mbola tsy mivoaka foana ny 2021 fa ny 2020 zany efa mba nahazo installation fa le CRCM CPR zany ny raisanay menakavy. Mampametra-panontaniana ny rehetra hatrany amin'izao ity olana izay manao tovakana ity mifandimba manao fitakinana eny anivon'ny université an'Ankatso efa saika ho ray volana izay. Tsy mbola ahitana vahaolana matipaika hatrany ny fitondram-panjakana manoloana ireo olana isan-karazany sedrain'ny mpianatra sy ny mpandrarà ireo ary ny mpiasa maro mandrafitra ny université. Efa lasa saika fahazarana no mahita olona manao fitakiana ka anaovana antsoavo amin'ny mpitondra satria dia efa tena tsy izy intsony mihitsy ny fitantanana nataon'izy ireo. Lafim-bavao hafa kosa indray niverina niakatra teny anivon'ny fitsarana indray androany ny raharaha nampifanolana ny mpivarotra eo amin'ny tsena nanosiala sy ny ben'ny tanàna eny an-toerana niempotra amin'ny 15 ny volana jona izao indray anefa ny raharaha ka tsy anaiky hatramin'ny farany izahay ho ireponina Jessica Miray sy Andry Rakoto Malala. Androany no fotoana tokony nanatanterahina ny fotoam-pitsarana mikasika ny aditany eto anosiala ity. Efa ho herintaona mahery izay no nampifanolana amin'ny mponina sy ny ben'ny tanàna mikasika azy ity. Raha tamin'ity taona ity fotsiny efa inefatra izay no niakatra tety amin'ny fitsarana ny mpivarotra saingy miemotra hatrany ny fitsarana. Tsara ny mampatsiahy fa efa nahazo rariny tety amin'ny fitsarana ny mponina ny 13 Desambra lasa teo. Didina 50 nikasain'ny ben'ny tanàna ho arodana eto ary mponina 900 ny voakasika izany. Miantso ny firaisankina ny mponina hatrany ny solitena ny mpivarotra. Ny toetra ny ben'ny tanànantsika dia manana an'izay famotehana fiarahamonina izay satria raha ny 50 pavio no potehana ny sehatry ny fiankarena potika ny fiarahamonina potika ary manjaka ny herisetra ary moraly izay eto zany dia tsindriny manokana fa aiza ny zo fototra maha-olombelona satria raha ohatra ka potehana ireo tranon'ireo aizay zany tokony ho fantatry ny ben'ny tanàna satria tsy voaza tsony ny zo maha-olombelona. Manana taratasy ara-dalàna avy amin'ny kominy ireto mpivarotra ireto raha ny fanazavana. Saingy izao tsy miravina ihany ady eo amin'ny rotonta. Mahatsiaro reraka izahay ho ny solitena mpivarotra tsy emotra hatramin'ny farany anefa ho hiatrany ny fanamafisan'izy ireo. Efa imbetsaka ihany zay satria raha tamin'ny oktaona tany amin'ny bref de lele izy efa imbe dehibe ihany. Nafinaritra moa fa nahazo fandresena ny mponina. Tamin'ity indray zany nandeha raharaha taty amin'ny affaire civile zany efa inefatra. Tena marina fa tena efa reraka satria ny fiainana koa mafy ny fivezivezena sy ny fahasairanana ihany koa etsy andaniny zany. Zay aloha zany dia tsy anaiky hatramin'ny farany mihitsy. Le farany tiako tenenina io tena farany io fa tsy farany araka ny eritreretin'ny sasany azy. Andrasany indray araka izany izay ho mety ho valy ny fitsarana ny 15 ny volana jona ho avy izao. Fa lehilahy iray no fantatra fanamony ainy atao amin'ny violon tany Tomas nandroany maraina
Araka ny loharam-baovao dia olona mipetraka ao Antsiranapasika Tomasina ity ny Arandoza nisy nitory ity dia notazomina sy natao andromaso tao amin'ny komisariat central Bazary Tomasina. Efa nitaraina honarary izy omaly alina araka ny fampitambavao avy any an-toerana trany saingy tsy hanoheverindreo mpiambina ho tsy salama ka izao namony an'izao. Nalefa iny amin'ny hôpitaly be moa ny vata mangatsiaka n'ilay lehilahy. Nilaza ny jery akaiky ity raharaha ity kosa moa ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona. Fa ny fampiroboroboana ireo orinasa mpamokatra malagasy no vahaolana ialana amin'ny fanafarana entana be loatra avy any ivelany hoy avy eo anivon'ny fitoerana mpiaro ny mpamokatra malagasy na ny ANMC androany mamotika ny mpamokatra ny fitobahan'ireny entana ireny eny an-tsena. Fotoana ihany koa izay hampiroboroboana ny famolena mba ahafahana miala tsikelikely amin'ny fanafarana entana lava any ivelany. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Prince. Mamotika ny mpamokatra malagasy ny fitobaky ny entana avy any ivelany eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Saika ny ankamaroan'ireny entana ireny anefa dia afaka avokarina eto an-toerana avokoa. Ny fanomezana tosika sy tohana ny mpamokatra malagasy dia anisan'ny antoka iray ahafahana miala tsikelikely amin'ny fanafarana entana be loatra toy ny misy amin'izao ary koa ahafahana mampandroso ny toe-karena malagasy. Raha ny zava-misy amin'izao no jerena dia hita ho mahazo tombon-dahy ny orinasa mpanafatra eto amintsika raha mitaha amin'ny orinasa mpamokatra malagasy. Nefa ny tokony mifanohitra amin'izay no atao. Manimba sy mamotika ny mpamokatra malagasy ny fahamaroan'ireo orinasa mpanafatra ary mety hiteraka fikatoanan'ilay orinasa malagasy mpamokatra mihitsy azy izany. Misy amin'ireo orinasa mpanafatra indrindra fa ny akaiky ny fitondrana no manao ampimamba ny fanafarana entana eto amintsika ary izany no anisan'ny mahatonga ny fiakaram-bidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro. Eo sehampamokarana rehetra misy eto Madagasikara izay mahatsiaro fa sahirana zany noho ny fitobahan'ny entana avy any ivelany. Ny fanalalana ara-barotra no tanjony fikambanana iraisam-pirenena momba ny varotra zany na ny Organisation Mondiale du Commerce. Ka tsy tokony misy firenena anankiray zany isakana ny fametrahana zany fanalalana ara-barotra izany. Ka misy ny orinasa ao amin'ny firenena anankiray izay mikambana ao aminy mahatsiaro voamafy noho ny fitobahan'ny entana avy any ivelany. Ka izay fitobahan'ny entana izay miteraka fahavoazana ho azy. Ny fanafiana ataon'le mpanondrana zany dia manao ny atao hoe pratique déloyale na concurrence déloyale izy. Ohatra hoe manao dumping hoe ampidininy ambaniny be vidiny entany dia rehefa avy eo le orinasa any amin'le toerana andefasany azy zany tsy afaka mifaninana aminy. Ka rehefa tsy afaka mifaninana aminy dia azony daholo le tsena, dia raha azony le tsena dia lasa mikatona le orinasa any amin'le toerana andefasany. Fotoana izao ampiroboroboana ny fambolena ahafahana mampitombo ny vokatra sy alana amin'ny fanafarana entana avy any ivelany. Ankoatr'izay dia tokony velomina ihany koa ny orinasa malagasy sasany ny katona noho ny antony maro samihafa ahafahana mifaninana amin'ireo entana farana avy any ivelany. Ivitoerana iray anisan'ny mpiaro ny mpamokatra malagasy ny ANMCC izay vao nankalaza ny 5 taona ny ijoroany androany. Tanjona ho an'ity ivitoerana ity ny ampiroboroboana hatrany ny vokatra malagasy na eto amin'ny tsena anatiny na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Eo amin'izay vaovao ny fandrarana izay hatrany tsy mbola misy ny antotanisa ofisialy izay mamaritra ny vehivavy mpandrara eto amintsika kanefa tsapana izany ary fa mitombo anisa izy ireo ao anatin'izany tsy tokony ho tsontsony aviny izy ireo fa omena tosika amin'ny lafiny maro satria izy ireo dia isany mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena. Avitra Rasolina be sy Mathieu Prince. Mbola maro ny sakana ho an'ny vehivavy izay te hisehatra amin'ny fandrarana indrindra ho an'ny tany mahantra toa an'i Madagasikara. Io ny lafiny ara-famatsim-bola izay entina manatanteraka izany. Mbola vitsy ihany koa ireo vovonana mandrisika ny vehivavy mba hisehatra bebe kokoa amin'ny fandrarana. Tsy mitsanga menatra manoloana ny lehilahy nefa izy ireo ary hita fa mitombo anisa tokoa ankehitriny ary misandrahaka amin'ny sehatra maro. Ny zavatra resahana teo zany tena marina tokoa hoe ny vehivavy somary manana plus de professionnalisme zany amin'ny zavatra rehetrarehetra dia manana plus d'impact izy amin'ny zavatra ataony. Ny vehivavy dia mavitrika. Vehivavy dia tena mitady fivoarana. Vehivavy koa dia tena vecteur de développement. Vehivavy mpandrara rehetra teo. Ninina zany zavatra nitranga tamin'ny zareo tamin'ny Covid iny dia araka le sondage le nataonay dia vitsy no nidy fa mila fanampiana ihany zareo amin'ny itombony zareo.
olana saika mbola tena mibahana sedrainy maro ny lafiny hoento manana ahafahana mampivelatra misimisy kokoa ny fandraharany. Mipetsaka amin'ireo dia vola paosy ny volam-pianakaviana no tena ampiasaina dia hoe mba mahafantatra ohatra ilay omaly hariva izao nampianarana zareo hoe tsy vola paosy fotsiny hoe rehefa manao mpandrahara satria misy fanampiana be dia be afaka sahany zareo afa-tsy ny banque ny angel sy ny sisa dia izany zavatra rehetra izany zany mila mpahafantarana amin'ny zareo. Ho fanampiana ireo vehivavy misehatra sy izay manantsaina ny sehatra amin'ny fandraharana dia nisy ny antsika fanao isan-taona izay natao tetsy Anosy mitondra ny anarana hoe Vaovao Mbs Business nentina nanampiana tosika azy ireo ary indrindra nampahafantarana ny hoe fandraharana. Eo ihany koa ny fanomezana fiofanana sy ny fanorona azy ireo amin'ny lafiny maro mba hampiroboroboana sy hampitoboana anisan'ireo vehivavy mpandraharaha eto amintsika izay mivelatra amin'ny faritra 12 eto Madagasikara, etsika izay notanterahana nandritry ny 2 andro. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray mpilalao roa ao anatin'ny baren'i Madagasikara dia maro koa ilay maharitra Siramalingom anisan'ireo ekipa antsoiny Nicolas Dupuis andrafitra ny ekipa pirenena malagasy amin'ny fifanitsanana kanina 2022 no fantatra fa maratra ka mety tsy afaka ilalao. Ankoatra izay tsy mbola azo antoka ihany koa ny lalaovan'i Remy Vita ao anatin'ny baren'i Madagasikara no izy mbola miandrandra ny voantso ao anatin'ny ekipa pirenena frantsay. Eo amin'ny pejy ny maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray manoloana ny fianaky ny tazo izay mandripaka olona maro any Korea Avaratra amin'izao fotoana izao dia nandidiny anakatona sy irosona amin'ny fiboana ny filoham-pirenena Kim Jong-un. Ankoatra izay nanameloka ny governemanta tarihany sy ireo manam-pahefana any an-toerana ho tompona ndraikitra amin'ny fiparitahan'ilay valana aretina Covid-19 ity filoham-pirenena ity. Mialy rarinombana sy mandofo Randria Malala. Tafakatra fitoety sy iray tapitrisany isan'ireo olona mitondra ny valanaretina Covid-19 any Korea Avaratra omaly talata hariva. 12 kosa ny trangam-pahafatesana araka ny antontanisany voakahatra andy. Niteraka tizerana teo amin'ny filoham-pirenena Kim Jong-un ny toedrarà ao amin'ity firenena ity araka ny notanterany anao manjery any an-toerana androany alarobia. Nanameloka ny governemanta tarihiny sy ny manam-pahefana any Korea Avaratra ho tsy ny raharaha sy nanao ambanin-javatra miaraka mona ny zava-misy ity filoham-pirenena ity antony ho izy nahatonga izao fianaky ny tazo sy ny valanaretina Covid-19 izao aingana dia aingana. Tsy fahamatorana eo amin'ny fahaiza-manao ny fanjakana miatrika krizy ny zava-miseho. Fihetsika tsy lavorary ary manasongadina ny tsy fahavitrihan'ny tompona ndraikim-panjakana ambony. Ho ny fanamafisana ity filoham-pirenena ny Korea Avaratra ity nandritra ny fivoriana nataony antoko omaly. Ny voady Kim Jong-un nandritra fivoriana notarihany io fa ifony antoko ary amondriny hery ahafahana miady amin'ity virus ity. Nanomboka tamin'ny fotoana nanambarana ny fitsinatrangana Covid-19 voalohany tany Korea Avaratra ny alakamisy lasa teo dia nandray ndraiky ny manokana amin'ny ady amin'ity valanaretina ity ny mpitondra ny toerana izay nanambara fa miteraka fikorontanana lehibe ao amin'ny firenen'izy ireo ny zava-misy. Nandidiny irosona tamin'ny fihiboana nasionaly i Kim Jong-un taorian'izay ary nanetsika ny tafika hiara isalamy ny ady amin'ny Covid-19 noho ireo mponina ao aminy tsy misy vita vaksiny fanefitra izany. Anisan'ny ezaka lehibe natao tamin'izany ny fametrahana aingana ireo mpitandro filaminana matanjaka eny amin'ireo toeram-pivarotam-panafody rehetra ao amin'ny tanàna Pyongyang. Efa nanomboka sahady amin'ny famatsiana fanafody ahafahan'ireo farmasia miasa tsy ankiato mandritra ny 420 ihany koa ny mpitondra ny toerana. Na dia eo aza nefa izany rehetra izany dia mametraka fanahina ny amin'ny loza mety ateraka ilay variant Omicron amin'ireo mponina ny Korea Avaratra tsy vita vaksiny ny OMS. Ity fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ity izay naneho ny fahavononany hanampy ny Korea Avaratra eo amin'ny lafin'ny vaksiny sy ny fijabona. Fahalalana maneho hevitra, fahalalana mivezivezy, niverimberina matetika teto amin'ny firenena tamin'ity fitondrana ity, mitoera tokoa ve izany? Toy izao indrindra ny faneho-kevitra nentina mpanao politika mikasika izay. Fahafahana maneho hevitra eto amintsika, tsy ady hevitra intsony angamba, efa iaraha mahita, voasakana izay tsy mitovy hevitra, voaenjika izay tsy mitovy loko amin'ny fitondrana. Ialokalofana hatrany ny lalàna, ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy. Tsy ny antoko tia mirery ihany, tsy misy ny fahalalana maneho hevitra ho ny antoko politika hafa.
sarotra aloha no milaza fa tena misy izay le hoe fahalalahana amin'ny fomba fanehoan-kevitra izay satria hitantsika fa ny mpitondra fanjakana koa moa ankehitriny tsy fantatra hoe noho izy ilay efa malemy ve fa atahorana daholo izay zavatra mitranga rehetrarehetra ka isany lafiny anankiray zany mahatonga sy mahakely ny sens amin'izay ilay fahalalahany fanehoan-kevitra eto amintsika izay. Raisina ohatra eo amin'izay fahafahana maneho hevitra sy mivezivezy izay atrandy, ny dia ny filohan'ny mpanohitra tany Soavinandriana ny alahady teo, izay nosakanana no ny antony tsy mazava. Ny hesika izay saika nokasainy antokotima natao tany an-toerana ihany ny alatsinainy teo saingy tsy nahazo alalana. Ireo rehetra ireo tsy misy fanazavana marina. Dia na inona azo andikana azy, antso-jay izany. Izy io manahirana izy io satria maninona hitantsika averiko foana hoe efa malemy ilay mpitondra fanjakana ankehitriny. Ny faharoa ihany koa tsy mahatoko tena ilay mpitondra fanjakana vokatry ny tsy fahombiazana ilay politika hoentin'izareo hitantanana ny firenena ka rehefa malemy ianao rehefa tsy mahomby ianao amin'ny politika ianao dia lasa mitady ny fomba rehetrarehetra hoentina anelingelenana ny hafa zany ianao satria rehefa tsy mahomby ange ilay politika ianao dia mazava ho azy fa misy tahotra zany ao anatiny ao ny amin'ny hoeto hoe fahafahana miverina eo amin'ilay fanjakana. Ny zava-misy eto amintsika izany izao dia lasa hoe ny fitondrana indray no manohitra mpanohitra. Raha ny mifanohitra amin'izay ny tokony ho zava-misy. Raha fintinina, tahotra ny toerany any fitondrana. Inona tokoa moa zany ny mampanara manao ny asany marina ny fitondrana? Raha misy fampandrosoana marina tokoa eto. Atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no ampina ny ando miaratina sy manoro andriamalala aminao. Ireo teboka nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Manjaka ny kolikoly sy ny fitantanana tsy mahomboka mampisatra ny asa fampandrosoana. Manana ny harena rehetra afana mampandroso azy Madagasikara, saingy olona vitsy no misitraka izany. Maro ireo sokajin'olona havanana amin'ny fitavanana ny volam-panjakana sy ny tombotsoa ny tenany manokana, ka ny rehetra no mizaka ny vokany. Ankoatra dia tsy lazainy intsony ny fivezivezen'ny vola maloto eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanodikodinana volam-panjakana, ny harem-pirenena sy ny maro hafa. Misy ny rafitra miady amin'ny kolikoly saingy tsy tataratra mazava izay tena vokatry ny asa. Ny tsy fahamarinana ny be dia be mitranga eto amin'ity firenena ity mahatonga antsika antra tahaka izao. Ary dia izao tokony eritreritritsika fa tsy rehefa tonga any ananina indray ay filomam-bahoaka nefa ny zavatra atao mampahantra ny vahoaka. Pitory tao tsy nisy akory hoe olona nitory. Le ministra azo toriana ange ministra noho ny fitantanana tsy mety noho ny fanapara-pahefany fa atao mipetraka fotsiny. Ny paky moa zany tsy afaka sady pitory ny tsara ka zay le izy hoe samy finina ahoana reny zavatra reny bianco maninona ny tsy mandray andraikitra n'le izy dia mametraka n'le dossier any amin'ny paky fa dia mitazana fotsiny le écran plat maninona ny jerena fotsiny nefa zavatra mitseho eto amin'ny firenena ny tsy fisimbola efa mandifitra ny lohan'ny olona rehetra. Marisarisa ny fitondram-panjakana amin'ny firosoana ny fanaovantsony ny fifanarany iraisam-pirenena momba ny hetra tamin'ny taona 2024 manenjika ireo olona tsy manara-dalàna. Araka izany, miantefa indrindra ny amin'ny filohan'ny repoblika ny afatra nataony solombavam-bahoaka fetratra lamsafin'olona mahakasika izay. Fa ny mahatonga an'izany rehetrarehetra zany dia ny tsy fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena ankehitriny nanao sini misy fifanarahana zay nandrasana hatramin'ny taona 2024 dia tsy nataony sini zany nahafahana manenjika ireo manana volona midikodina maloto any ambadika any marina iraisana maneran-tany iraisany ao anivon'ny etra sampanarahany etra maneran-tany. Tsy mety manao sini anio fa raha manao sini anio ireo firenena toy ny Uganda, ny tany la Frantsa, ny tany Teorakafatany sy ny tany Afrika Atsimo tratra tsy misy afa-miala ireo manao blanchiment satria blanchiment mantsy tsy amin'ny resaka hoe vola maloto tamina kidnapping ihany na volana drogue na volana zavatra rehetra tsy manjary tany na tamin'ny resaka avy any amin'ny asan-jolahy tany fa misy ihany koa vola midikodina misy etra na vola tokony hiditra ao anaty kitapom-bolam-panjakana. Andre matofilo mitodika aminao atao soni fifanarahana raisa-pirenena amina resaka etra
afahana manara-maso ary manatsara ny fidiram-bola ao anaty kitapom-bolam-panjakana ary anenjehana an'ireo rehetra manana vola tsy ara-dalàna midikodina ny ivelany ihany ankoatra ireo voalaza tetsy ambony voaresaka tao anatin'ny fandarana ihany koa ny sosialim-bahoaka sy ny raharam-pirenena makasika ny fivitianana sy ny fanamafisana ny amin'ny tokony irsoana amin'ny fitoanandom-pirenena. Fa velara-tany amina hektara maro no lasibatra ny andeha ambalala any amin'ny faritra atsimo andrefana sisy andrefana nosiny amin'izao fotoana izao. Misy fiantraikany goavana eo amin'ny fambolena sy ny famokarana ny forongatry ny andeha ambalala any amin'ireo faritra ireo arahina hiteraka olana goavana amin'ny famokarana mihitsy aza izany. Onjalalaina ranaiva manana sy Mathieu Prince. Mirongatra indray ny andeha ambalala any amin'ny faritra atsimo andrefana sy andrefana nosy amin'izao fotoana izao. Velara-tany manodidina ny 4 hektara no efa niravaravainy ny andeha ambalala tato anatin'ny herinandro maromaro izay. Anisan'ny tena lasibatra amin'ny forongatry ny andeha ambalala amin'izao ny any amin'ireo faritra mafana toa ny Mahabo. Manomboka amin'ny volana Janoary ka hatramin'ny volana Oktobra ny tena mirongatra ny valala eto amintsika ka tokony efa hanomana paikady mialoha hiadina amin'izany ny tompona andraikitry atsokajiny ho fisorohana ny loza teraky ny forongatry ny andeha ambalala. Maro ny tantsaha mitaraina amin'ny fahatarany ny famonoana sy ny fandraisana fepetra manoloana ny fisiany andeha ambalala amin'izao. Voka-dratsy maro no ateraka izany indrindra fa eo amin'ny fambolena. Nanamafy ny solombam-bahoaka Stanislas Rendrianarso fa isy fiantraikany amin'ny famokarana eto amintsika ny fahatarany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra. Zava-doza be amin'ny firenentsika efa manafatra vary any ivelany efa lany any ny devitsy ny rehetrarehetra vokatra io nge mamotika ray mantany fotsiny dia efa mamotika zavatra matoniny dia zava-doza fantandin-doza Madagasikara ka noho izany manao antso avy amin'ny mpitondra manaova re kely ainy aza vonoana malagasy efa noana efa sahirana sy ny tany mihetsenareo nareo no mitondra eo nareo no tompona andraikitra amindreo ataovy tsara tatana ataovy amin'ny tokony maizy azy fa vao maika tena ia krizy Madagasikara tena latsaka any anaty lalina io rehefa tsy vitanareo mioan'ny olona izay mahavita azy. Ny tsy fahampiny vola eo am-pelantanan'ny fanjakana hoentina miady amin'ny firongatry ny andeha ambalala no mampirongatra azy amin'izao fotoana izao ho hiatrany ity solombam-bahoaka ity. Mila mijery vahaolana aingana manoloana izany ny mpitondra satria dia ankina sosialy ny vahoaka malagasy maro ny fambolena sy ny famokarana. Dia ny vaovao iny anko tompoko lasy sy tompoko vavy no entiko nanakatona indray ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity mankasitraka anao. Nanaraka izany hatramin'ny farany atao ny mazatra dia ny fandarana Global News no arainao aorian'izao fampalalam-bavao izao. Ary aorian'izay ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe orkita ny tena kosa mametraka ny veloma manapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma ary tompoko.